Ampifaliana trany ary tompoko lasy tompoko vavy no hiarapanantsika rehetra manaraka izao fandarana manokana izay vokarinay eto amin'ny sioka izao fandarana manokana anasantsika nireto vahiny ireto. Anisany horesantsika ao anatin'izany moa ny hoe fanavaozana ny Repoblika hevitra ho lalana mahomby izay noresantsika ato anatin'ity fandarana manokana ity. Arabaina manokana ianareo izay manaraka amin'ny page Facebook ny sioka amin'izao fotoana izao eo ihany koa ianareo izay manaraka amin'ny onjapeo. Makasitraka sahady ianareo telo mianadahy manaiky ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao. Eo aloha Ramatora Zanakoto Yvette Génération Y Solidaire. Miarabanao tompoko. Miarabantsika rehetra ato anatin'ny studio dia miarabantsika mpanaraka ny Facebook ny sioka ihany koa miarabantsika rehetra ny tolona. Eo ihany koa Andriamatoa Rivo Rakoto Vao mpivahiny matetika eto amin'ny sioka Flou National ny antoko HVM. Miarabanao tompoko. Fa miarabanao dia miarabantsika rehetra miarabam-panajana ireo mieno sy mahitatsika. Ny vahintsika fahatelo manaraka Andriamatoa Andriamorariniana Arjona avy amin'ny hetsika roya firaisamam-pirenena. Miaraba tompoko. Dia miarabantsika rehetrarehetra ihany koa ary miaraba ireo mpanaraka ny sioka rehetra na amin'ny tambazotra sosialy na any amin'ny radio zany. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ady-hevitra no atao ato anatin'izao fandarana manokana izao. Iray volana teo no tafapetraka ny Repoblika ny fanavaozana ny rodana ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina ny Génération Z ny Génération Y anisany nametraka ny toerana tamin'izany hetsika sy tolona izany. Eto indrindra anao Ramatoa Yvette tena ny tolona tokoa ianareo tamin'ireny fotoana ireny nanomboka ny 25 ny volana septambra teo. Ya, tena nitolona tokoa izay satria efa tsapanay fa tena tafalatsaka lalina tao anatin'ny fahantrana sy ny kolikoly rehetra i Madagasikara. Tao ihany koa ny tsy fisian'ny jiro ary izay nanombohana ny hetsika mihitsy fitakiana ny jiro sy rano teto Antananarivo indrindrindrindra. Andriamatoa Rivo Rakoto Vao anisan'ny takiana tamin'ireny tolona ireny hoe tsy mila mpanao politika sy ny sisa. Tafapetraka amin'izao fotoana izao ny gouvernemanta ny fanavaozana mbola mipetraka ireo mpanao politika. Inona ny mety fanavaozana hita ao anatin'izay hoe tsy mila mpanao politika ny vahoaka izao no zavatra misy amin'izao fotoana izao. Politika ny fitondrana firenena mety misy tarehan'olona mety misy fihetsik'olona izay mitolona ho mpanao politika no ny antony samihafa mety matezitra makaleon'ny olona angamba. Farany azo tontsika hiakatrakatra kokoa dia politika pirenena zany, politika sosialy, politika ekonomika ny hitondranan'ny firenena. Iza ny olona afaka hitondrona zany any ngamba ny ataoko hoe ny fanatsarana sy ny ady-hevitra. Farany tonga dia hiteny fotsiny hoe tsy mila politika intsony Madagasikara ataoko fa hevitra tsy mitovy ngamba zany fa tsy dia marina lalandava zany. Ny avy amin'ny firaisamam-pirenena anisany nanao fanamariana trany mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Anisany ty ady-hevitra izay tanterantsika androany ity moa ny hoe fanavaozana ny Repoblika. Manahoana ny mety fahitanareo an'izay amin'ny ankapobeny? Ny zavatra andetako iraisana alohany dia andetako hoe sambleo an'le fitondrana teo aloha satria efa tsy nahita fanantenana azo amboarina tsony amin'ilay fomba fitantanana teto amin'ny firenena zany ary andetako hoe efa manitsy tadiny na manampitsofina tsy mety miaino sosokevitra fanatsarana tsony ny fitondrana sy ny mpitondra teo aloha zany tamin'ny fitantanana ny firenena na ara-politika io na ara-sosialy io na ara-pitantanana io dia tena nanao ny fomba fijery manokana izy. Ny zavatra nitakiana akoatra n'ilay resaka zofototra ho atsaraina dia indrindrandrindra ilay fomba fiasa. Ilay fomba fiasa ahafahana mampandray anjarany rehetra amin'ny fampandrosoandro zay ary fomba fiasa maneho manokatra varavarana ifampiaino ary fomba fiasa tsy ao anatin'ny teniko fe lehibe ary fomba fiasa ao anatin'ny mangarahara. Ireo zany isan'ny tena nakaleo an'le olona tamin'ilay fitondrana teo aloha. Raha ny fahitako azy alohany amin'izao zany tsy tena mbola afaka ireo fomba fiasa ireo.
ohatrany mbola mitohy foana le fomba fiasa fa le olona mpilalao eo fototra no niova raha ataontsika amina sarina tomobila le izy de nandeha amin'ny lalan-dratsy tsika de niodina rond-point de niova le mpitondra tao sy ny mpitondra ao anatiny dia niverina am'le fomba fiasa ndray io zany ny tena somary olana kely ary tokony deny zao tsika de efa mametraka an'izay fanomboana fanatsarana fomba fiasa zay fa raha izao tsika ny misalasaly amin'ny fanatsarana fomba fiasa de mety ho sahirana eto satria itohy foana io tena makaleo lavitra raha noho nylay ataoko hoe tsy fisina rano sy ny jiro sy ny zao satria io fomba fiasa io no mahatonga an'le jiro sy rano tsy misy io fomba fiasa io no mahatonga an'lay zofototra rehetra tsy voavala amin'ny araka-dalàna io zany mila voalohany fahitana azy. Andriamatoa Rivotra Kodivao anisany manana olona ianareo amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanao an'izay teniny Andriamatoa Iarozona avy amin'ny firaisam-pirenena voalohany marina zany ty feno ny kapoaka ary misaotra ny tanora satria zany tsy ampy teo aloha zay mpanao politika de kifikify misy taloha hoe tsy mety miditra ao anatin'izay lafiny ara-politika zay nyrona bebe kokoa amin'io fiarahana mitady zay ho tombotsoan'ny firenena tombotsoan'ny maro anisa ny tanora fotrany mijery aty ivelany nietreka tamin'ny fiainany andavanandro moa araka nyvoalaza teo dia nanao izy zany hoe fitambarana zavatra maromaro no nitambatra anatonga an'izay zao anefa naino an'izay tamin'ny mpinao-gazety anankiray teo zay marina zany fomba fiteny zany tsy ny hoe tenga Andry Rajoelina nandositra niaraka amin'ny any ny délestage ny rano tsy misy ny fomba fitantanana fa mbola eto daholo fa ny amiko ny zavatra lehibe azo de ny fahafahantsika miteny an'izany sarotra tamintsika taminay moramora ihany hatramin'ny 2024 zay nijoro hoe tsy mety io fa betsaka no niteny tany ambadika tany fa matahotra ataoko amin'izay teny hoe matahotra zay aloha amiko ny tena zavatra lehibe indrindra dingana lehibe indrindra zao de ny fahafahan'ny olona miteny miteny hoe ahoana ny zavatra fampanantenana de apiko kely fotsiny mba tsy ho lava ny resaka hoe mbola eo daholo reo zavatra mety ny fomba ny tantanana rehetrarehetra eo zany mila za tsy miteny maharipery fa tena mitsangana ho arofanina mihitsika fa raha ohatra tsika androany no mitady ny zavatra rehetrarehetra hoe tena fanavozana tanteraka mihitsy hatramin'ny voalohany ataoko hoe dingan'izay ray volana ane zay fa za tsy tena ny zazana vela fa ny fomba mampanao ireo fonctionnaire be da be reto amintsika ireo olona nitendrena mieritreritra fa rehefa tendrena ianao de dikan'izany ianao mekoako amin'ny lohan'olona mpahendry anao mbola miverina zany ankehitriny dia zay zany ny ataoko hoe aro lehibe ary indrindrindra anamora an'izao fitantanana ho any amin'izany fanovany zany eo le olona ny tokony hijery tsara mpanapa-kevitra hoe ahoana ny fomba ary indrindrindra ny olona iarahana anao an'izany fa inona ary nolazainao teony ianao raha vao tsy namandry zareo de zay de le olona zany raha mitady toerana izy androany tsy mieritreritra an'izay fanovanao izy fa ny toerany aloha ny eritreretiny ka ny mpanapa-kevitra ny tokony mieritreritra eo hoe ahoana nitonana an'izany fanavozana zany fa za kosa aloha de miaro an'le hoe miverondray mandeha ny teny tsy niarany nandositra tamin'izy telo lahy satria izy aloha nieno na efatra mianada zany fahalovana teto amin'ny firenena zany ary porofo zao ary marina ny akatra teny Kianja fa mivoaka bololotra vandy daholo tsy fetezana teto amin'ity firenena ity zany kosa ve de hovarotsika fa misy fomba kosa singa ahitana hoe makany am'izay fanovana zay tsika zay zany tany hoe ary anisan'zany amiko le olona hoe iza no afaka malalaka tsara malalaka ara-tsaina afaka mieno afaka mijery mahafantatra hoe inona moa natongavany zao hoe tsy tiana fotsiny ve ngy Andry Rajoelina sa inona le izy tsy fanonana ny arana de zay amiko ny tsy maintsy hatambatra fa mamerina tena eto ny mpitondra am'izao fotoana zao zay mitondra am'izao fotoana zao na ao anatiny ary zahay amin'ny alalan'ny tanora de hoy zay hoe tsy afaka manao trano tamin'izay minisitra taloha tsony raha ohatra fomba ratsy nitondranay fa tsy maintsy mieno tsy maintsy mijery ianao fa raha tsy zany ianao de feno ny arabe mitondra pankarte miteny ianao mavesatra be zany mampitondra zay amiko anisan'ny tena hoe vokatra lehibe mety andalo ary zay nikolokoloany zay hoe tsy hoe mitondra ianao de didiko fe lehibe akory neto fa mieno ianao mijery ianao
manovy ianao mahasahy manovy ianao a amin'ny zavatra zay ataonao raha mahazo an'izay tsika ka ny mpitondra moa tsy tsisy mpitondra ao tsy tsika telopolo tapitrisa akory no mpitondra fa tsika telopolo tapitrisa tsy maintsy manara-maso an'izao firenetsika zao ianareo Gen Z sy Y ve izao ve le tena hoe fanovana nandrasana sy nandrandrainareo reo ho anay eo anatin'ny Gen Z sy ny Y aloha marina hoe niala i Andro Rajoelina fa mbola betsaka ihany koa ny forongony izay mbola tsy tafahala eto ary izahay dia mahatsapa fa mbola tsy tena ao anatin'le fanovana satria mbola maro be ireo zavatra takianay izay mbola tsy voavaly tao anatin'izao tontolo izao ary aminay dia mbola mitohintolona ary mitohintolona anatin'ireny ministera tsirairay avy ireny fa ny tena zavatra tsy mampandroso ity firenetsika ity ane dia efa fantatra hatrany am-boalohany fa ny kolokolo isaky ny ministera tsirairay avy ireo mila fongorona ny anatin'ny ministera tsirairay avy izahay dia efa nitolona tsy nanomboka tamin'ity taona ity nitolona nataonay ary mety mahafantatra na daholo ireo olona any amin'ireo androm-panjakana rehetra misy eto amintsika ireo satria za rehefa mitolona raha resaka permis ohatra ny atao dia tafiditra ao anatin'izany kolikoly manao ny resaka papier ana tomobily tsika mbola ao anatin'izany koa ny kolikoly manao ny resaka passeport tsika feno kolikoly ao tena feno kolikoly ka io kolikoly io mila fongorona eto amintsika io mihitsy ny tena fototry ny ratsy rehetra eto Madagasikara dia ny faharoa manarakarak'izay ny fitsarana sy ny tafika ho an'ireo fitsarana sy ny tafika re tompoko ny gendarme indrindra tsy tokony ho tafiditry ny kolikoly mihitsy amin'ireny zavatra ireny zany fitsarana zany tokony miaraka amin'ny vahoaka zany tafika zany tokony miaro ny vahoaka sy ny fananana zany kanefa ny zavatra hita nandritra ny 19 taona dia ry zareo reo indray manao hery famoretana ireo vahoaka ary izay miteny rehetra dia hoe gagazo ary fomba fiteny zareo mpitondra teo aloha mihitsy zany ka izany tsy ekenay tanora izany no mahatonga anay miady foana hoe hiditra amina sehatra rehetrarehetra amin'ny ministera rehetrarehetra izahay mba ho aro fanina ho an'ilay fanavaozana sy fanovana ho an'ny fahaleovantena tanteraka mandeha ny tsikera amin'izao fotoana izao tao anatin'izay hoe ray volana nipetrahana izay hoe fizarana toerana ho an'ireo mpitolona ny tena misy amin'izao fotoana izao anisana be resaka aloha ary manomboka very tsikelikely ny olom-pirenena satria be loatra ireo milaza hoe Gen Z, Gen Y iza marina tokoa ianareo iza ny tena izy ao anatin'izay eny ny Gen Z ane génération izay fa ilay génération Z Madagasikara dia netana atao anaty hoe mouvement génération Madagasikara ilay izahay ireo dia mifankahalala daholo ny mpitaritolona teny akanja ary mifankafantatra endrika sy tarehy ka ho an'ireo izay mitonona ho Gen Z mitondra CV any amin'ny présidence indrindra dia mampitandrina fotsiny izay ho an'ny présidence sy ny rehetra izay ao anaty ministera izay tsy mahalala azy ireny izahay tompoko tsy mitondra CV tsy mitondra CV izay raha makany fa ny zavatra hoentinay dia boky izay misy feuille de route izay tokony hitondrana an'ilay fanavaozana sy fanarenana an'ilay Madagasikara ary efa nazavainay efa naterinay tokoa any amin'ny présidence de la république mihitsy izay zavatra izay tianay hoentina eto amin'ity firenena ity dia ny angatahanay aleo zahay ho maro anisa ao anatin'io concertation nationale io hitondranay ny hevitray hoe inona ny tena zavatra tokony hitondrana ity firenena ity aleo izahay zenina rehetra mba ho maro anisa ao anatin'io izay ny angatahanay ho an'ny mpikarakara izay efa fatapatatra moa zany voakany amin'ny tambajotra any hoe ny FFKM ka angatahanay indrindra mba hiaraka amin'ny FFKM izay ho organisateur miaraka amin'izareo amin'io zavatra io ho anetsika roy manaona ny fahitanao an'izay satria izay no amakian'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao hoe fizarana toerana no misy amin'izao fotoana izao lasa tahakany hoe gouvernement tafalifaty ve le misy raha hoe fizarana toerana ho an'ny olona nitolona le izy mbola mety azo eritreretina ihany fa le izy manko zao lasa fizarana toerana ho an'ny olona tsy nitolona koa raha ny tena olana anankiray ao anatin'le izy ny fahitako an'le izy alohany
eo amin'ilay tsy fampiresahana sy fampianona zay no hitako hoe mampandringa an'ly izy satria raha hiteny fotsiny azy zao hoe ny premier ministre avy any amin'ny sehatra tsy miankina za manokana sy ny firaisamonim-pirenena ao mihetsika roatra dia mieritreritra hoe tsy tena afaka mitondra fanavaozana zany premier ministre avy any amin'ny sehatra tsy miankina zany satria singa anankiray manokana ao anatin'ilay système n'ilay firenena ny tena hainy ary raha vao sehatra tsy miankina ianao dia efa nikolokolonanao fahazaza mihitsy ny olona mpakatombony ho anao manokana ary na mpakatombony ho an'ireo mpiaraka aminao sy ireo mpiray adidy aminao amin'ny sehatra iasanao tsy afaka eritreretina hivadika tampoko io hoe olona hiaro ny tombotsoan'ny olom-pirenena sy hitarika firenena dia io zao dia fa isany anankiray tsy hitovika-hevitra satria zany sehatra ny fitondrana ny premier ministre zany tokony olona efa nanana traikefa amin'ny fiarovana ny tombotsoan'ny be sy ny maro ny apetraka eo fa tsy hoe olona manana traikefa any amin'ny fiarovana ny tombotsoa manokana na tombotsoan'ny olombitsy mpitarika anatina sehatra tsy miankina anankiray jerevanao ohatra ny sasany ministera sasany sehatra tsy miankina efa karakara ao amin'le sehatra ihany koa ny lasa ministra ao anatin'le sehatra zany ve tsy tonga de fa misy conflit d'intérêt avy hatrany azonao avy hatrany le izy zany rehetrarehetra zany le principe mihitsy efa maninona ity no tendrena hitarika n'ity sehatra anankiray ity de fa misy olana zany tena hitako hoe tokony fampiresahana de io ny mahatsara n'le hoe mila haingantsika amin'le fampidiniana satria raha ho taritina baolina am'izao fotsiny le izy nefa taritina baolina tsy any amin'ny fampiresahana nefa ny hitany rehetra fa mandeha amin'ny sy tokony ho izy io fitaritana baolina io de iverina indray le olana izay efa nahatonga ny olona ny lahatra tena aloha satria ny resako lay resaka jiro sy rano tsy misy lay resaka sakafo mialafo lay resaka lalana miaratsy de ilay fomba fanapaha-kevitra sy le fomba fitantanana ny mahatonga an'ireny rehefa tsy mifampiresahana ny fomba fanapaha-kevitra rehefa tsy misy mifampianona ny fomba fanapaha-kevitra de manapa-kevitra irery de mandeha any amin'ny sy tokony ho izy de tsy faly ny olona rehefa avy eo de io tokony ho atsara aina io zany raha ny fahitako azy ary zay ny ilana n'ilay fampiresahana aingana ao anatin'ilay fomba fitantanana nyty fitondrana hitondrana fanavaozany ity andre matorivyrakoto fa hoe nokevitra am'izay sa hoana fahitana maro zany zay lazaiko teo hoe tsy maintsy olona nitondra tsika telopolo tapitrisa akory hitondra daholy asa dosa mila latsakely ny fonctionnaire eto na sy ny sisa tsy hitako zay dikevitra am'izay sa tsy misy mpitondra ao tsy ho ministra daholy rehetra zay tsika nitolona fa zao ny fanjakana zany tsy hitovy amin'le talohantsony hoe ity manana doctorat an'izao nefa le manana doctorat tsy malala fa tsy Paris Tananarivo tsy nanana sensibilité angamba tamin'izany zavatra hoe zany aneny nanahirana teto tsy ilaza mihitsy tsika hoe tsy nahay le olona teo aloha fa ny fomba ny tantanana ary ny profy nahatonga antsika toy izao nahatonga ny sy ny kolokolo fa maninona kay nisy an'izany tsy miteny anareo fa iainantsika zany samy miaina an'izany andavanandro hoe fa maninona lasa kolokolona olona masika olona manevateva olona tsy miraraha zany tombotsoa be sy ny maro zany no tonga anatin'ny fitantanana de mijery mitraka ny olona hoe nanahoana tokoa no fomba fitantanana le firenena fa zao ny olona koa tsy ova eno eo de zay zany ny tandremana amin'ilay fanendrena raha za zany ny mpanendrolona ankehitriny de mijery an'izay kosa aloha hoe fotoana foy ty mitaky ny olona mitaky ny tanora mitaky ny olom-pirenena mba tsy iverina am'izay aloha de indrindra ary zay ny de itovizako hevitra mihitsy ngamba eto amitsika efatra miady hevitra eto alefa aingakaingana kokoa io conférence nationale io ka metrahana an'izany ankehitriny tsy maintsy natao aloha io eritreretintsika hoe ireo aloha ny safidy eny zany de zay fany zany tsika no miteny hoe reto kosa masotsivany zao ny fomba atao inona ny tanjona tiana tongavany de alefa tsikelikely calendrier fa ho matotra tsara zany ary toko hoe imposable mihitsy am'le olona zay manana fahefana am'izao fotoana zao satria tsy fifidianana madio na tongavana teto fa etsy bahoaka misy ato manokana zany
fa ny antenaiko raha za manokana fotsiny de hoe reo olona ataoko hoe ny symbole n'le etsim-bahoaka na vita le izy ary nahazo fahefana avy any amin'ny ACC anana an'izany anatin'ny kolotsainy ka hitondra an'izany asa amelatra an'izany anatin'ny transparence fiarovana sahady an'io resaka kolokolo io tsy afaky tsika vetivety io mamparary io ary io ny tena gangrène tena cancer eto amintsika mihitsy na hatrany ambany voatra any ka hatraty ambony atya de tokony hita zany hoe tandalana ny teny teo i madame Ive teny amin'le sehatra samihafa ny tena lehibe amiko de ny fahaleovan-tena ny pouvoir judiciaire rehefa io ny tsy miangatra re olona raha io zao no mandeha aingakaingana ny fitsarana ka hoe ireto kosa tsy hoe nenjehana noho ny tsy fidivisan-kevitra fa nanao zatra tsy mety ato amin'ny firenena minoa fa menjera ho azy le indicateur tsy afaka hatramin'ny farany io fa mba mieny zany indicateur zany hoe rano natazana tamin'ny fiarahamonina teo fa nampiasan'ny fahefany nafahany nanao an'zao anytsika manomboka any amin'ny lalana mivoaka amin'le kitaotaon-dalana fa raha ny olona io amin'ny ministèren'ny justice tsy magistrat ny ao mipitsara tsy maintsy magistrat fa le système alalany hoe tsy hoe ianao ny présidente ny première instance eto Antananarivo de zay tianao atao ohatra za tsy hanonona olona fa misy eto mijery anao ary misy eto manapa-kevitra eo aminao hoe tsy mety nataonao fa tsy fampiaro fotsiny any matsy ny any tena manahirana raha vao miteny ianao na administrateur civil io nakory zao de miara-miobina fotsiny eo ifampiaro tiandray ny candidat anay soloana fotsiny le olona zay ngamba amiko ny tena hoe alao jerena kely ary za de manana mihitsy alao re olona mba le olona sensible tamin'ny fiainam-bahoaka alao mba olona mahay Madagasikara manahirana ane mieno le ministre tsy hanonona azy fa ministre zao izy zavatra ataony Bonglava de aiza moa zany RN zany ozy manahirana zany fa hono Andriamatoa Rakoto vao tao anatin'izay fotoan'izay averiko hatrany hoe manana solotena nareo anatin'ny gouvernement tena nisy tokoa ve ny fifampiresahana sy ny fifampianona satria anisan'ny olana ny tranga teo amin'ny fitondrana teo aloha zany zay raha ny secrétaire général izy Tanora ary nitolona tao anatiny tao izy rehefa nanontanina ny antoko hoe alao mba ny Tanora am'izay de tsy mahasalasala zay satria mba anisan'ny politika napetraka zany anatin'ny lavitrezaka ny amezana ndraikitra ny Tanora tsy mampikasoko anay zany hoe mana filoham-pirenena teo aloha mana filohan'ny Sénat teo aloha mana ministra maromaro zay fa mieritreritra zay fa anatin'izao mouvement zao dia tsara kokoa ny lalany manampy azy zay izy koa manam-pahaizana fa ho zay mifandray kokoa misy connexion aingana kokoa ary velatra kokoa noho izay fahazarana mety nanananay na nananany afo zay hoe alao rehefa zany ny critère dia anisan'ny Tanora indrindra tompona andraikitra atao aminay tsotra taminay ny hoe lefa ministra teo aloha fa zay lalatsainy zay mihitsy zany hoe io no aingana kokoa ho any amin'izany fanovana zany amin'ny fomba fitantanana de zay de mampirisika azy ary mipetraka mihitsy zay ho baliziny ny anay ndresahako aloha petraka mihitsy zay amin'ny antoko ho baliziny zany hoe tandremo lalana leringa ministra fa voaka avy amin'ny tolom-bahoaka ianao ary anisan'ny toko ny sasatra ny araka tamin'ny zareo reo tamin'ny fotoanandro dia tsy ho tonga lafatra akory tsika kosa aloha tsy hitady ny tonga lafatra fa mba misy ataoko hoe cadre lehibe anankiray ahafahany ny mpanendry manendry hoe izao kosa mba misy profil metimety kokoa amin'izao fotoana izao anareo firaisamoam-pirenena efa betsaka ny fitakiana tao anatin'izay hoe fipetrahany gouvernement ankehitriny izay raha tsy teny fotsiny tsika ny lafin'ny fampianarana ny ato tanteraka mihitsy ny fampianarana teny amin'ny sekolim-panjakana rehetra teny efa nidina an-dalambe hatramin'ireo mpianatra ny taky ny zony roa volana no omena ireto gouvernement vaovao ireto manahoana ny mety fahitanareo an'izay ampy amahana olana ve zay inona ny mety ho andrasana ao anatin'izay hoe roa volana izay araka ny resako teo ilay tena hoe famana olana amin'ilay zofototra mila fotoana bebe kokoa fa ny famana olana amin'ny fomba fiasa vetivety vetivety io ary misy zavatra maromaro tonga ty azo apetraka zany sy ampiarina na misehatra rehetrarehetra mihitsy zao resako zao izany fampiresahana amin'ny mpiatsehatra rehetrarehetra zany ange azo apetraky ny ministera avy hatrany zany fametrahana mangarahara amin'ny fitantanana zany any azo apetraky ny ministera avy hatrany vita anatin'ny roa volana zany izany fanadiadiana fomba fiasa hoe izany manao zavatra tsara izany tsy manao zavatra tsara ao anatin'ilay ministera anankiray
vita ao anatin'ny roa volana zany raha vao manao dingana zany ianao ka mampiseho hoe io zao fa manavao sy manatsara ny fomba fiasa de fa fantatra fa azo vokatra ianao am'lay fanatsarana an'le sehatra anankiray fa raha ianao tsy manao dingana ty amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa de fa fantatra ianao fa tsy azo vokatra koa any am'lay fanatsarana an'le sehatra anankiray dia ity tena andeha taoko hoe atosika ty amin'ny firaisan'nypirenena ary nisy ady hevitra moa androany le loi sur l'accès à l'information à caractère public fa azona mahazo ny atotam-baovao mpanjakana rehetra ary fanamorana an'izay io zao tonga de misy akony amin'ny ministera rehetrarehetra raha sina fa io a mampatahotra an'ireo tompon'andraikam-panjakana isatsokazana isanambaratongany satria lay totam-baovao a no ahafahana manatsikafina an'ireo tsy fetezana amin'ny fitatahana isatsokajiny ny aiko zany a mety ho lasa indray le lalàna fa ho atao be deabe ny exceptionnel ny confidentiel ny zao sy ny zao ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra ny voatery tsy maintsy hoe huis-clos ny andraisana ny fanapaha-kevitra de reny a mila asaoty reny zany vahana raha tiana ampiseho fomba fanatsarana ny lalàna iarovana ny mpampaneno lakilosy sy ny mpiarony zon'olombelona reny koa zany a ahafahana mahita hoe hay ato amin'ity ministera tika misy olona manodikodina daholo ny fitaovam-panjakana hitondrana ny fampianarana tonga de mampiseho le mpiasa amin'ny ministera ihany ny mahita azy ao fa tsisy olona mahita an'io ngera tsy ny ao anatiny ao ihany de raha hitantsika nazo an'le rangahy tao amin'ny ministera ny fahasalamana iny nampiseho hoe tariny misy trano tsy natao nefa nitotra ny namoahana vola dia izy indray ny saika niditra kakazo de reny a tokony asiana lalàna miaro azy raha reny zao mipetraka de fa voara misy fanatsarana reny faratsiny raha mbalany amin'ity fivoriana anteny meram-pirenena manaraka ty satria reny ange fa ao daholo le lalàna efa tsy misy zavatra hoe andrasana firy-tsony fa ny fandaniana azy ny andrasana fa eo koa zany ny ampiseho hoe reto solom-bava-mbahoaka reto ve solom-bava-mbahoaka ny fanavaozana sa folom-valom-bavahoaka ijanona fotsiny amin'ny fitazompatazona ny toerany sy ny fiamorany raha tonga eo reny lalàny reny ka tsy olan'iny solom-bava-mbahoaka tya za de tena misamy teny mihitsy tokony horavana le anteny meram-pirenena raha reny lalàny reny raha tsy sany mandany azy satria mazava ho azy izy te hiditra any amin'ny fanavaozana fa hijanona ao anatin'ilay fahamazinana hatrany fa tsy ametraka mangarahara eto amin'ity firenena ty manao ahoana ny hevitra nareo génie grec ao anatin'izay ny hevitra izay grec ao anatin'izay indray voalohany indrindra aloha mahafaly anay satria efa misy mpianatra sa zany a miteny a ary no ireny hetsika jeune Z Madagascar mouvement reny mihitsy de efa sa zany mpianatra ankehitriny a mitaky ny zoany izay hoe tokony hianatra zareo ary rariny any ilay fitakiny rariny satria mandeha ny fotoana anao fanadinana izy ireny ahoana ny programa ho apetraka ireo mpampianatra izay ny tokony amin'ny fitakiny tsy misy manao miracle tsika eto mety hoe miracle any elany fitondrana teo fa ny zavatra amina sehatra ohatra izay kosa tsy azo atao miracle mihitsy satria zany fitakiny zany mbola mila dinihana any anatin'ireny sehatra tsirairay ireny hoe ahoana no hitondrana ny ana rehetra raha hoe irecruter isika mpampianatra frama 3000 angamba no izy teo no takiny ihany ahoana ny mbola hitsinjarantsika indray anaovana na ny karaman'ireny olo ireny ary mila dinihana tsirairay zay vao azo apetraka fa tsy hoe ny anjera ilay fitondrana teo aloha de tonga de tokony hovaliana avokoa ny fitakiny rehetra tsy izay fanovana mbola ela mbola lavitrezaka ity fanarenana ity de manarakarak'izay resaka ny Assemblée nationale izy teo aminay tanora de tokony izao de efa mila ravana ny Assemblée nationale satria izahay de efa tena mahita zavatra tsy mety ao satria mbola ny maro anisa ny mpitondra teo ao anatin'io zahay tsy mino an'izany fiovana zany hoe niova fo zany zareo non tsy mino an'izany zahay ka mila ravana teny zao io Assemblée nationale io de ho an'ny ministry ny fanavaozana ihany koa zahay koa tompoko ny zavatra takinay tsy ianareo de hitondra n'ilay boky efa vitanareo any ambadimbadika any fa aleo izahay tanora ho andray anjara amin'ilay concertation nationale ary izahay no hitondra ny zavatra takinay ao anatin'io zavatra io zay tonga de efa apetrakay de nizao mihitsy zay ho an'ny ramatoa ministra hianitra sao de
zavatra efa vitanareo any ambadibadika any no entinareo a ka izay fotsiny ny fitapitahanareo amina resaka concertation nationale eto zay andriamatoriva koa fa tanareo zany zao de fafafahany zany teneniny damivety zany sarotra be miteny ohatr' zany taloha taloha miteny foana eny misy masatsy anisan'zany efa za tsy tahiteny tenako eto fa ny akapobean'ny fomba fitantanana mihitsy ary za zao de ohatra ty resahako ty anisan'ny tena nanahirana ny olona reny solotenany ministry ny fampianarany reny drene fa maninony reny natao fitaovana na anakorontanana teto amin'ny firenena natao ataoko hoe outil politique nefa any any fototra Madagasikara mandroso any amin'izany Madagasikara tsy mandroso amin'inona amin'ny alatra nefa le olona mpanabe sy ny sisa de lasa tena manahirana anao mijery an'ilay izy ka ozy aho hoe ravana daholo zany izy ireny zao tiako be le teny teo hoe midingana anankiray vititsika androany mampanakaiky atsika ny mitanjona zay ataotsika za zao de mba miantso manao antsoavo mihitsy iny any amin'ny syndicat malaraky tsika zao miteny mino fa raisin'ny ministre nareo sy ny sisa fa zao kosa mipetraka ambony latabatra tsika mipetraka tsara ny tongotry tsika hoe inona aloha no atsika teny satria sao de lasa fitaovana sanariavoko fitaovana mahafaly an'ireto olona nampotika ny firenena ianareo amin'ny zavatra zay takina za tsy mitra détail fa le fomba fihetsika nitedavana ny zavatra potehany reto olonreto nandritran'izay fitotoana zay na mihoatra an'izany no eritrerentsika fa hatramin'ny farany taona de voavady olo misy ny fomba fiasana inona volonté politique zany fomba fiasana zany ary ny lehibe ny tokony mametraka tsara hoe zao ny indicateur rehetrarehetra za zao de nafinaritra mihitsy tamin'ny filoham-pirenena ny teny an'le hoe raisy ny olona mantso ministra tazo koa sasany hatramy 20 alina mandray ny olona de inona ny toy n'indrapitso zay tsy fantatro hoe olona mitady seza fotsiny daholo vera olon'ireo tandre moa be da be ny olona miao ao be mihitsy zao miaraka CV zary tsisy nina ato amin'ty fitondrany ty no tondrany olona CV dozy tsy za tsy manana horesana aminareo mihitsy ka any zany ny tandremana fozy za kosa dia zay le lazaiko teo tsy no ety ngai Andra Joel niarana andositra aminy any Dubai akory ny fahorisika zay napetrany teto fa misy kosa nefa singa ahitana fa manana zay volonté politique zay tsika satria efa ireo ny diagnostic amafisina kely fotsiny reo fa tsy de andany andro be da be tsika hoe fa inona moa na tonga an'izao mino afa fiarahamon'ny pirenena mpanao politika ianareo tanora efa mba au moins le signe mavesatra be na tonga an'izao an'izao efa fantatra zany de any amin'ny vahaolana am'izay tena marina mihitsy ny teny hoe zay ny tokony zatra miova satria efa nataony zany conférence sisisa teto amintsika efa zatra efa vita vany le izy fa tokony miomana zany ny tsirairay kosa miomana tsara ny tsirairay na ny groupe ny tanora ny groupe rehetrarehetra misy solotena ny any amin'ny faritra rehetrarehetra fa miomana tsara anatin'izany lalana cadre anankiray andanatsika zany fa raha ao tsika no ary tsy maintsy ho fanajana amin'ny firenetsika tsy maintsy ho tafiditra ao misy tsy tian'izay mantsy ireo mpitondra teo aloha zany tsy milaza hoe rakotona arabe fa misy lalan-kevitra ao hoentin'ny olona zay nitondra teo aloha miomana amin'izany tsika misy lalan-kevitra hoe ny constitution tsika mihitsy ny tsy mandeha tsy hoentina amin'ny fofotsiny zany se tena zavatra ara-teknika be zany hoe ahoana moa zany hanovany constitution tsika de atraiza de ahoana moa zany rehetra zany ka zay no zay hoe tsy maintsy manomana ny mpitondra fa mila manomana bebe kokoa ary anatin'ny fotoana foy no nitondrany olona ny hevitra FDB fomba fanatanterahana azy rehefa aveo dia ino no ataoko hoe ary fenitra be de ao anatiny ao am'izay zany mba hijery le olona hoe ireto zany ny olona tsy tonga lafatra tsisy tonga lafatra eto fa olona mora ho anazy nohon' zay lalana nalehany mora ho anazy nampiasany io misy ane tena le olona mihitsy no tsy afaka mihoatra n'izay zavatra fa namola vola azy nandritry ny fotoana maritra tsy olona 20 taona izy na 20 taona de anjara za amin'io de manaja foana hoe reto no olona ny tendrena de tsy de manao commentaire loatra fa commentaire akapobe no izy jereo avy any satria sady teren'ny fotoantsika ny fitondrana tsy fifidianana io akory ohatran'ny alatra fifidianana teo fa etsy bahoaka nisy olona maty tao nisy olona naratra tao misy olona very fananana tao misy olona nametraka fanantenana am'izao fanovany zao tsy azo moditsihity zany ary za mino fa tsy ataon'ny fanjakana vaindohan-draharaha zany
fa tsy mora koa le izy ka tandremana verona mandeha zany lazay koa ohatra tamin'lereo zany efa tanatin'ny herinandro zay fa zao vao nienaena kely ny olona tonga hoe mba raiso zay jereko le olona nefa vao eo ohatra amin'ny bakirary ny orage izy manao bakirary orage tsy fampaninina fa le sainy noentina nanatanteraka an'izany hoe naniny ianao tamin'ny anao drenina no ny mpampianatra tsy maintsy niterenao fa naninona ianao tamin'ny ministry ny gendarme sy ny maramila dia nanaiky an'ireny ordonnance akapobe an'ireny ianao de fidianan'ny elemento aminao de ahoana moa no vaniny toe-tsainao am'izany rapitso afaka manampy napiko an'le resaka concertation nationale teo ihany a de zavatra takina tanora ihany ko a mba ho ao daholo mpanao gazety rehetra na ny mpanohatra ao a na ny mpanao gazety rehetra zany a de atao mivantana tompoko ilay concertation nationale mba hitan'ny vahoaka rehetra anazy hoe zao zavatra resaka tany a hitahirizantsika ny zavatra hoe tokony ho tafiditra ao anatin'le constitution zay a ny zavatra nyresahan'ny tanora sy ny resahan'ny be sy ny maro a ao anatin'ny concertation nationale. Fitakina ao nivon'ny ministera le fomba fiasa foana ho ale izy raha teny manokana ohatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana zay efa ataoko hoe isan'ny tena kitrifaharan'ny firenena nefa isan'ny atao hoe farahidiny ireo mpiatsetra ao anatiny za moa zany raisiko foana le ohatra ao anatin'ny fianakaviana misy ny zanakao sasany izy le tena miasa tany le mpamboly de miakatra ny vokatra de ny zanakao sasany le mpivarotra efa le vokatra miakatra zany ny varotany de ny fomba ataotsika am'izao le mpivarotra ometsika vola be de be fa le olona ny asa tany sy le namboly ataotsika farahidiny tsy misy zavatra varotatsika ngeto raha tsisy fampianarana tsy misy zavatra varotatsika indostria ngeto raha tsy misy olona salama tsy misy vola miodina ngeo amin'ny ministeran'ny économie et financier raha tsy mamokatra ireo olo ireo ko maninona ny atony ministera atony mahazo tombo manokana amin'ny resaka rabolaka ny ariny misy lasaka ambany be tsy misy hoarovany miaramila sy ny zandary eo raha tsy misy vokatra mandeha ko maninona an'ireo no mahazo tombo manokana ny par rapport amin'le mpiasa ary amin'ny sehatra hafa reny aloha fanapa-kevitra tsotra mandray azy raha ohatra ianao zany afaka hoe miaro ny daolobe nivelenao aloha le tombontsoa rehetrarehetra de zay faikitaikany any amin'ny budget any iny totaliny iny satria reny tokony arenina zany lay fahavoazany la tany amin'ny sehatra ny hafa izay mampikaikaiky azy de io tokony misy fomba fitatahana amin'ny akapobeany zany farafaratsy ianao zany mametraka n'izay principe zay hoe hotratraritsika ty de atombotsika am'izao aloha de azavainao amin'ny olona le zay le fampiresahana azavainao amin'ny olona telo ny tratra ry ao amin'ny ministeran'ny fanabeazana atreto no ataotika promettre zay fa afaka anatin'ny herintaona roa taona hitovy am'izay ty firesaka fitatahana ny mpiasam-panjakany ty fa tsisy tombo sy ala tsony tsisy tsony le mieritreritra rehefa ry amin'ny ministera ry de andao iazakazaka ho any de rehefa teo amin'ny ministera de zay faranky tsy mahita asa sisany makao satria ao afa fantatra fa tsisy tombotsy ho azo ho atenainao de reny mila apetraka zany ny fomba fitatahana manaraka an'ireny. Izay ve zany hoe tokony lahara-pamiana Andriamatoa Rakoto vao betsaka ny fitakina amin'izao averiko hatrany roa volana no ananan'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement ho tratra ve zany? Marina zany ny hotratra ny vokany ene miandalana zany hoe résultat d'étape izy ny fitenenana apetraka ao le tondrozotrany le izy de apetraka ao mazava tsara hoe reto no vitatsika fomba fitarana tsotra zany na tokantrano araky ny resahana teo maniny zany tsy atao anatin'ny transparence ary raha olona resahanao manzany mazava reto ny zavatra raisitsika ka reto mame valy ny afaka an'izao raha ohatra izy tsy manaiky an'izany de ataoko hoe olona tsy responsable zany olona te anakorotany zany fa mba hita zany le lalana ary tokony ho hita betsaka ao anatin'io ataoko hoe io loi de finance io zay finiavan'izay hoe iza ny tiatsika mena tombondany eto amin'ity firenena ity misy lavitrezaka ao zany industrie zany lavitrezaka ty mila mamokatra aloha tsika fa tsy hoe apetraka ny industrie de anafatra entana ho tontolo le industrie avy any velany de zaiko vary ary tsika lasa 700 000 tonnes onona farany zalahy retsy fa nakaiza zany ny resaka fambolena ianao
zay ny natonga le fitondrana teo aloha tsy mahita amin'io satria io mila mahari-pery kely io e mila manarina tsara ianao ahitanao vokatra afaka 5 taona 10 taona teo am'izany lafi ny angovo fa apetraka le izy io ny lalantsika re olona reto no ataontsika reto ny vokatra andrasana de asa minisitra am'izay no mijery an'iny amindavanandro de mampiseho ny olona am'izany hoe ity ary ndigna fa misy mainka koa aloha ao ahoana ny ankizy any université ankizy mipianatra amin'ny université ny tanora za zao faly mihitsy mahita hoe tonga ny groupe ena votivorona natao forage ena votivorona zany ve de tsy vita fa ny téléphérique ny natao de lay soa zany satria kely no etsika manana e tsy ampy io na anao inona etsika anatin'ny telo efa taona aloha kely no ety manana noho ny filana fa ny fahaizana mba hoe aiza makaiza mba ahafahantsika ho tsaratsara raha tanora am'izao fotoana zao ny ataoko tsika hoe hatrany amin'ny 13 taona mety tsy anahirana azy olona mianatra mieritreritra afaka 10 taona tokoa de ho zao ny vokatra ho azy zay ne le atao hoe visibilité raha zay efa nazy taona mety hoe alora zalahy le androany fotsiny nefa ianao tompona andraikitra fantatrao tsy vita androany zay fa raha mahita an'izay ny olona ary zay de ataoko hoe cadre ngezabe anankiray ho an'izay ho tonga ny tsy maintsy ho tonga ny fifidianana madio zay ny takina lehibe tokony divatsika eto reo loi électorale amin'ny loi sur les partis politiques voalaza teo amin'ny lafin'ny communication ny fahadiovan'io satria io ny fototra tsy maintsy ho any fifidianana antsika ka raha io ny atao anatin'ny fahamehana fotsiny na kitranatrano iarovana sady an'izay mety ho candidat potentiel leo de zay no lazaiko hoe verimaina ny tolona nataontsika zay satria zay ny ataoko hoe fetran'izay fotoana anaovana an'le transition le tetezamita ny afahantsika makany amin'ny fifidianana tonga daholo zao tonga olo ny OEF tonga ny Union africaine zay ihany ny teny atao aminy avelao zay andamina tsara aloha andamina fa tsy atao roatra 24 13 atao veloha fantatra fa tsy mety le izy ka eo nefa nirekenan'izay ahoana moa tsy avitantsika borina wifi maromaro eny université de mila inona kay zany le ankizy efa sainao manao LMT nefa wifi ary tsy misy eny de atao ahoana moa zany politika inona zany samy teny zany fa tena nataony iara zao mampiana lara-pahamehana zany tany amin'ny campus tamin'ny fotoanandro tsy tonga lafatra fa mba afaka témoin dolo ny olona mba fa nisy zavatra ny tsara ny amin'izany inona tsy avitanana zany zavatra volonté politique zany fa raha androany ianao mieritreritra fotsiny hoe manahoana ny secteur financier de manaona zao ilainy zany fa zany fonction d'appui eo amin'ilay ataoko hoe le filazan-dralahy économiste azy ny hoe secteur réel tonga atsika hoany am'izay fa averiko ny vokatra io industrialisation hoe hitaritan'ny olona mpiasa vola eto sisy de fanjakana tandalana aloha mangarahara aloha miady amin'ny fahalovana aloha mametraka ny tombontsoa ambesy maro ambonin'ny tombontsoa manokana ary ny ampitovitovy izy ny rezikiny tsirairay amin'ny fandraharana amin'ny fianarana tsy misy hoe rehefa satria tsy zanaky ny ohatr'izao anao de tsy maintsy voatery ianao zany sarotra aminao ny avita fianarana zany kosa zavatra lehibe zany jery eto Antananarivo tsika ve mijery ny ankizy mipetraka amin'ny tany mianatra de zany ve zany foana ve no etsika mety tenen'ny olona androany miaino atsika ko inona nataonareo mba nanao ihany fa ngeza be le gapy fa ny ngeza lavitra izy noho izao hitra am'izay fantaniny olotsotra zay manaraka ny sioka izay indrindra isika miantefa aminareo chaîne Z sy ny Y iza tokoa ny tena hoe ao ambadikinareo tena tsy mitady toerana tokoa ve ianareo anatin'izao fitondrana izao anisan'ny fantaniny ireo olom-pirenena fa maina moa izy tsy mila toerana ya ny ao ambadika anay tena tsy misy ary raha nahitsitsika zany hatrany am-boalohany rehefa nanao antitolona ity zahay eny mpanao politika ny nanomboka azy ibabasy ry Clémence Sirili ane mpanao politika tsy azontsika lavina mihitsy zay zavatra zay fa rehefa natomboky ny zay am'izay le izy taty amin'ny 15 septambra de tena tsy nitaky mihitsy zay ary ny teny mihitsy hoe tsy mila mpanao politika noho izay zavatra efa nytenen'ny président teo aloha teo hoe misy ireo mpanao politika ratsy ka tao ambadika toko de tsisy ary zay zavatra tao ambadika zay mihitsy zay olona tao ambadika zay mihitsy no nitadiavin'ny fitondrana teo aloha fatratra hoe iza satria zahay maro no voaraona ho vonoana maro ary taminay ireo tompoko izay nitolona de tena
nanao karazana confinement mihitsiny zany hoe tsy mipetraka tany amin'ny trano nisy anay ray avy izahay fa mipetraka taman'olona satria noho izay fanenjehana izay fitadiavana zay hoe iza ny mpitaritolona iza no ao ambadika ary tena hatramin'izao dia tsy misy fa mbola izahay samyzahay ireo ihany no ao anatin'io mouvement zay nyzay dio hatramin'izao. Nisy an'ilay orona-peo sy orona-tsara ny paritaka hoe zany volanay mbola tsy azo niteraka ady hevitra be iny iza le hoe ny tsara vola sy ny sisa atao anatin'izay fantaniana manaraka teo le hoe mitady toerana ve sa tsisa hoe mitondra an'izay feu de route zay fotsiny ataonareo anatin'izany. Izahay aloha marina hoe jeune ary maro zareo reo tafiditra ao anatin'io ministera sy ny fitondrana io milaza fa hoe mbola tsy anjaran'ny jeune no mitondra fa za kosa tena mametraka fa nianatra ny jeune ary manam-pahaizana be dia be ao anatin'ireo efa afaka mitondra anjara biriky amin'ireo ministera tsirairay avy ireo. Mety misy amin'ireo jeune ireo tsy mitady toerana fa misy kosa ary tena lazaiko eto tena mila izay toerana izay tokoa ary ireo no balizy hitondra ilay fanavaozana any amin'ny ministera tsirairay avy. Ny ao ambadik'ilay oronan-peo izy ianao efa fomba fanao ny fitondrana teo alohany zay zavatra izay mety ry zareo samy zareo ihany io no fizarana vola tamin'ny fanakorotanana fa na izahay tao arany dia ny korotana satria misy ny infiltré be dia be izay tafiditra tao anatin'ny ZNZ ary manakorotana ka izay resaka orona-peo zay mety ry zareo infiltré zay tsy nahazo vola tao anatin'izay fanakorotanan'izay no nisy nanaparitaka dia lazaina fa hoe avy amin'ny ZNZ. Ny no somary andetako hoe sady nataitra no andetako hoe mety nampalahelo akoly izy le etsika zany tsy nametraka an'ilay fametrahana ny tanora ho tompona andraikitra. Tena azo nataon'ny tanora ary mbola azo atao le izy rehefa miady hevitsika hoe ny DG ny SG ministra rehetrarehetra 5 isanjaton'io kosa tokony tanora latsaky ny 5 taona. Satria rehefa jerevanao ny faiza manao mahafaka manao mihoatra lavitra n'izany raha mbola azony atao satria tsika ngefa mahanatraikefa tsy hoe ny taona tsy hoe ny fahaizany traikefa ny mahatonga hoe performant ianao misehatra anankiray raha izay nisy efa nandroso ela be ty Madagasikara ty satria efa antitra daholo mitondra tetsika zany hoe tsy afaka mahana crédit mihitsy zany na tanora raha mitarika ny ministera anankiray na direction anankiray na anina anankiray fa tsy tokony hoe isy apatahotra loatra. Tena manandrana an'izany amin'ny fitantanako amin'ny organisation dia zay mahatonga anankiny hoe possible ho an'ny tanora latsaky ny 30 taona avy hatrany tonga dia mandray andraikitra amina sehatra anankiray ry be dia be ny mahavita an'izay zavatra izay. Satria ny ASVM mamony eto zany dia atenaiko mihitsy ny ao ministeran'ny tanora fa tsisy directeur goaikantra indray ao satria farafaratsy mba ao aloha manomboka an'lena moa no manomboka an'le fanovana sy le exemple sy matoky ny tanora fa raha koa raha manomboka tsy atoky ny tanora fa ametraka anina efa hanomboka ivaza le fomba le principe mihitsy ny ametrahana azy dia ireny rehetrarehetra ireny etretiko hoe mahatonga zavatra fanatsarana. Inona moa ny anton'le tanora raha mahana tanora mahay mitantana anankiray tsika amin'izao fotoana izao satria ty fampandrosoana n'ity fireneny ity mbola ho ela mbola afaka mitantana mandritry ny 20 taona izy alohany metsara ny fomba fitantanana fa raha ohatra le fa goaikantitra be ohatra tsika asaotranay zany mitarika ohatrany efa mieritreritra ndray hoe ahoana le zavatra ao zay dia efa exit zay ngamba ny tena ao anatin'le fomba fisaina dia eo tokony ametrahana dingana kosa alohany ny fametrahana an'le tanora ho tompona andraikitra raha ny fahitako azy manomboka amin'ity fanavaozana ity. Io tsy mahamenatra mihitsy zany hoe kanareo ke nitaky toerana mitaky toerana saika satria misy tokony hanatsarana ny firenena ny mahafahabetsahany tanora eo amin'ny fomba fitantanana. Andriamato Rivo Rakoto vao tena tapa-kevitra te hanavoan'ny repoblika tokoa ve anareo mpanao politika malagasy? Tena za fotsiny maly anao fa za tsy hiteny hoe zay ny vahoaka no manontany anao eto zao fotsiny raha za manokana dia zay hoe raha ny tenako za samy rery dia niova loko mihitsy tamin'ny 24
tsy mangatsony zany raha ohatra ny fanaon'ny sasany hoe lazay fa zany ny politika fa tsy ety amiko hoe tsy mitovy arakevitra mihitsy tamin'ny valambe folo sy roa arivo ny fomba hitantanana n'ity fireneny ity ny vision sy ny option stratégique rehetrarehetra de tsy lany zay de hoe zay raha ngamba iarakaraka aminareo koa mafy tamiko président sénat vo avril 2019 zara raha karama sisany tao amin'ny sénat nasorona daholo ny rehetrarehetra satria tsy nety nitorony folohan'ny république tam'zany satria namena fahefana izy ilégiféré par voie d'ordonnance de nasiny ny HCC cadre hoe reto any ny azonao andraisana nraisiny ny zavatra hafa de nitory azy de tezitra moa lay filo zany ny fomba fitantanany zareo de enao ve ozy de mitory ahoana moa anao tsy hotoriko enao tsy manara-dalanako ty napetraky ny HCC nefa enao manapa-kevitra amin'ny zavatra tsy tokony tapahanao hevitra ka ozy hoe raha za manokana dia nametraka an'izay zava-dehibe marina ny hoe manana ny fahasahina bebe kokoa ny tanora mety mameno an'lay ataoko hoe tsy fananany ny expérience be da be zay mifamendro zay ary sao de mavesatra tokoa ny fitondrantsika satria tsy mahafaka manao an'izay fanavozan'izay tsony rehefa amina taona sy vesatra am'izay ny ainanao hatramin'izay fa amiko io dia famenoana an'izay satria amiko misy ady politika zao tena tsy ampy am'izao fotoana zao de ny valiteny politika ary mino anareo fa hitratreva am'izany lafiny zany rehefa tena miseho ry zareo hoe hitany hoe tsy tafiditra intsony izy de hiady mafy na voakany ne zany tamin'ny 4 hoe mafy be ry zareo fa rehefa mpanohatra izy tena mafy be izy noho ny antony samihafa eo zany hoe aiza ny olona iaro an'izao fanovany zao any mety ho lesiko kely raha hiteny fotsiny tsika hoe tiaky nisy any tanora kely mety mariny zany mitondra etsika mafimafy kokoa zany amin'ny fanovana fa etsy anilan'izay mila valiteny politika ihany zay mila traikefa politika eto tsy miteny am'izay hoe politika ty miovaova lava ty fa io ny hevitra dia ao ianao no mametraka ary manana lalatsaina mazava tsara ianao re olona rehefa ohatra ny tombontsoanao manokana ny alefanao alohan'ny tombontsoany be sy maro de zay mampangalatra anao fa rehefa ny tombontsoany be sy maro ny etretinao de ao anatin'izay ny azahoanao ny tombontsoa manokana na ny aiza de tsisy olana io ianao ve mo ministra tsy mahazo tomobile anao hoe mahazo garde-corps anao tsisy za tsy alahelo tsisy dikan'izany amiko fa raha ohatra mametraka kosa izy hoe tsisy raha rahina ntsony ny zavatra momba ny firenena zay nitranga tamin'ny fotoana io zay le hoe misy capitage na olona mihitsy teto amin'ny firenentsika ny apahana olona tena nanaka za de mivaramotsana mihitsy mahina hoe 5 milliards de dollars latsaka kely ny PIB atsika ine zany tsasan'ny PIB atsika lasa na groupen'olona anankiray zay mbola miao eto Madagasikara izy menakavy reo aiza ny réponse politique atsika am'izany iza ny joro am'izany alohatsika zay nataoko hoe raha za manokana ny mpanao politika zao de tena mitsangana momanda mihitsy zay nandray anjara sorana anareo tanora sorana maramila fa zako sa aloha de miteny hoe nozokozony na ohatra n'ireny le voalavo kely reny ary zahay nikiky an'ilay fakany tao de nikiky tokoa zahay de tonga ny fotoana satria gaka ny olona raha nitanjaka sy ny vola sy ny fahefany tapabolana de tsy hita zay nalehany kefa voakikika defa lasa izy ka zay an'izay fa ozy hoe mety mezany olona andra mitady toerana ndraiky raha koto vao fa ozy hoe tsy maintsy miaraka tsika anatin'izany fa raha isika ihany ko fa ny ray tsy maintsy arahany aloha de ny olona mila fanavozana fitantanana eto amin'ity firenena ity fa raha ilomany fotsiny eo ambadiky zay azahoana tombontsoa manokana ho anazy sy ny antokony reny ny olona tena hoe mendrasa indray nareo any amin'ny fantatro roviana fa zay tafaraka ao anatin'izay tsy maintsy piky mahay fatambary ka zay ny ano apetrako anatin'ilay izy fa za tsy mameriny indray mandehany hoe iova indray ve zany toko ohatra teo hoe misy le olona de mijery azy mihitsy ohatra fa hoana anganareo teo sisy lahatra le taro hitanao hoe amin'ny présidentko tsy maintsy nataony reny fa zay ne mangamanga ihany menamena ihany tsisy mahasamy teny orange tsony
ia efa matrapatrana ny fotoana sady isika ny fifidianana no anisany hoe maridrefy andrefesana fa anisany mandray anjara betsaka amin'ny fiainam-pirenena ny malagasy tamin'ny fifidianana ny fanesy teo tena nidina hatrany ary anareo firaisamonim-pirenena izay nanamarika an'izay amin'ny ankapobeny ahoana ny mety hoe fomba hitarihana ny olona kokoa satria tsy maintsy iroso amin'izay fifidianana izay tsika atoato ny fitarihana ny olona aloha misy fifandraisany amin'ilay fanavaozana ihany izy io ny fanavaozana sy fitatahana mihitsy an'ilay fitondrana tetezamita ny fanavaozana aloha zany amin'ilay hoe ahoana ny anavaozana ny fomba fiasa mandritra n'ilay tetezamita satria raha mbola mitohy foana amin'ny ohatran'izao le fomba fiasa n'ilay tetezamita ohatrany hoe manohy fotsiny an'le teo fa tsy maka n'ilay fanivanany resahako reo dia na inona ny aviany teo de fa tsy matoky foana ny fitatahana ny olona dia misy fiatraikany foana iny am'izany amin'ny toe-tsaina any amin'ny fifidianana fa ny tena ilaina koa mazava ho azy ny fanavaozana ny lalàna ny fifidianana io lalàna ny fifidianana io zany misy fanatsarana betsaka azo atao fa nge ndeha ataoko hoe ny prinsipa fototra dia sady mandidy ny manapaka zay de ohatrany hoe ny seni ihany mikarakara de izy ihany ny mpitsara an'lay izy mamoaka vokatra izy ihany mikarakara ny fanavaozana ny lisitra izy ihany miteny hoe mety ny lisitra izy reny zany prinsipa fototra tokony hitadiavana famahana vahaolana tena hoe zay mpikarakara tsy mpitsara zay mpikarakara tsy mpanara-maso ary le mpanara-maso amin'izay fotoana zay mpanara-maso eo ny firaisamonim-pirenena na ny firaisamonim-pirenena ihany no institutionnalisena maro-pototra zany hoe tafiditra ao anatin'le hoe afaka mandaa mihitsy le mpanara-maso fa tsy hoe inona moa am'izao manko manao rapport zay de indraindray fomba interprétation iny fa apetraka ao anatin'ny lalàna mihitsy ny herin'le rapport ny mpanara-maso institutionnalisé iny io zany zavatra hitako hoe tena mety le izy de ny toe-tsain'ireo fonctionnaire ambony io zany tena isan'ny olana anankiray tsy haiko ny fomba nivana azy satria tsy ao anatiny tena de ohatrany hoe tsarotra le izy hoe tonga ny magistrat anankiray tonga ny administrateur civil anankiray de mpanao politika tsy niahatra ry fa bananina no mibaiko azy de manaiky izy anaonao foana amin'ny zavatra tsy tokony ataony nefany izy nianatra an'ino ndritra ny 5 taona nianatra an'ino ndritra ny 10 taona de na ilay sekoly ny anaranao raha lasa sahirana rehefa aveo zay mivoaka rehetrarehetra ao lasa ohatrany hoe tsy mahay nininona daholo satria anao rerina anao an'le zavatra io hitako mihitsy rehefa manao échange any amin'ny toerana ohatrany tany Sénégal zao ianao tonga de mijoro mihitsy le magistrat ao tsy vavava mimiditra any amin'ny ministère zany ianao de fa mijoro ny aninany hoe zay ny teknisianina am'ty mialaala fotsiny mpanao politika satria fantany tsara ny joroany sy ianarana io zany mila fanavaozana tsy haiko nanavaozana azy satria io tsy le fitatava-toerana hoe zay mba ataovy avy aty aminay ny premier ministre na ataovy aty aminay ministre ka mitoetsainao aloha mila hovaina hoe ianao ve mendrika an'izay satria raha vao tsy zay le izy de tsy mety de ao zany ny tena mila fanatsarana le fotoa amin'ny resaka fifidianana iadina hevitra ny fomba hitondrana azy io nge rehefa ifanekena hoe zao ny fomba hitondrana azy ity ny zavatra fantatra tsika fa tena tsara an'io dia mino fa andeny olona ifity rehefa fantany hoe tena hitondra vokatra tsara io ary io tsy de tena misy hoe fanatsara hoe andeha ataoko hoe le fanabiazana zany mila atao mafy fa ny olona resy lahatra ho azy ny olona raha fantany hoe tsara lay toerana ilalaovana zany ohatrany hoe hijery baolina raha fantany le hoe le baolina nefa ny fantany hoe fanatanimbary be io katsakatsaka fotsiny ny ao de zay masoto hijery an'izay sisa ny andeha ao fa raha fantany hoe hijery baolina isy lalao tsara de ohatra ny olona nafinaritra be zao le tany etosy mosa tery apaitatafika moa le hoe voatery tsy maintsy ny ravana amin'ny baolina satria be loatra indray mipijery tsy araky ny eritreretra de ohatran'izany mety ho fandeha ny fifidianantsika ho anareo mpanao politika izay efa nanazatra ihany koa ny olona hatramin'izay fizarana akanjo t-shirt sy ny koveta io zany tena mafy be io ary io hoe manahirana zao tontolo zao ry fa ty amin'ny tany ara-pandrosoana vao mainka raharaha be tsy mandeha mifidy ny olona raha tsy any amin'ireny tany hoe tsy maintsy eloko ny tsy mifidy mahavoasazy za ohatra tany Majunga kivy mihitsy mba nisolena kely mihitsy zany université 20% izy nandeha mifidy
de ahoana moa zany resaka am'le tanora ianao de ozy izy tamiko ny hevitra ao ane président tena mety aminay ianao tsy mizara nininina mihitsy hevitra fotsiny noentinao eto aminay nefa zay mosary zay tsisy lamba de ozy aho hoe ary ty tena mba reharehanay HVM mihitsy ty tamin'ny fito amby folo sy roa arivo namoaka ny lasa namoaka nyreo sasandreo teny amin'ny arabe ny tsy fetezana intsony hoe mba plafonné ny vola ampiasainy mila vola foana ny fividianana za zany efa tsy hiditra am'le fikarakarana ty aloha fa inona ny zavatra tena aniko ngezabe mba sakanana avay zareo volanao reo mazava tsara zao ny fetra ary tena fetra azo jerena azo metarina ary mahavoasazy ianao ary indrindra farafakely ny ray volana am'le tena propagande iny tsisy mahazo mizarazara iny zany hevitra ampediviny za mino fa raha miaraka voatery am'zany ny candidat de manetsiky ny olona zany de fito hoe adevitra neto fa averiko aminareo indray mandeha fa za ataoko hoe raha nanao mitinina ataoko hoe 10 atao amahajanga 5 am'izay tena anany olona mihitsy hoe la ny andro zay président fa ianao kay tsy mitondra savony de ina natao le mpitondra fanjakana ministra efatra miara tonga ao mahajanga 2 andro de le andro farany hoe tsy azo itenenana iny amin'iny izy mizara jiro mizara an'zao nefa ny lalàna nefa mametra hoe zavatra ary zany eny natonga atsika hoe miala ny filoham-pirenena reo olona rehefa ilatsaka candidat mba tsy ampiasaina fahampanjakana nga misy miraraha zany reo nga Iandry Rajoelina ane teo Besarety tamin'ny 2014 nilatsaka nanoana député tao hoe mahaizynareo mifidy fa tiany ana de izy naninona azy inona ny tenen'ny CENI tsisy miteny zany rehetra zany tonga amin'ny teny hoe mahakaleon'ny olona fa mafy be ho atsika fikarakarana aloha lisy tio sy ny sisa de za de momba n'le hevitra mihitsy hoe mila fikaonandoha be mihitsy io ny teknisianina andresy lahatra ny olona io ny azahoantsika mba makany any am'izay marimarina kokoa de ny fahefana ananan'le mpitsirika hoe atraiza fa tsy manao recommandation fotsiny le mpitsirika de samy me fotsiny efa lany veko zay vao tonga andraporo afaka ny sasany efa afaka efa bolana izy efa lany efa ina no resanao amin'io tonga ianao izy moa le organisme le manara-maso ny mpampiasam-bola amin'ny fividianana iny CCFBP tsisy tonga ao le candidat zay mba mianao satria irosy anjaton'le député teo ny nanao fanambarana araka hitatsika am'zany nefa ny olona zany raha mijery ny cadre global atsika tonga lafatra Madagasikara izy fa tsy ampiasaitsika eo koa zany tsika mitandrina mifanavoazan-dalàna satria misy lalàna ao tsy ampiasaitsika mihitsy fa za de manamafy foana tsy ampy afaka manasasy misy tsy ampy le izy fa za de manamafy foana hoe io resaboly tsika tsy manao fividiana fa mividy olona ary le olona vidiny io tsy mandeha mifidy zany mahatonga ny hoe terizy ny plebe apokotany any amin'naty braony ny kara-pividianana de tonga le olona tsy mana kara-pividianana de eo anany sany zany tsy tany ambalakita akory zany tsy hoe manambany ambalakita fa fasahin'ny olona zany ary manamafy kely fotsiny mba tsy ho lava hoe atao ahoana reto manampaizana malagasy mahazo andraikitra amin'ny hoe préfet sy ny sisa fa lasa fitaovana ane izy reny tena niaina an'zany ny akao amin'ny préfet amin'ny mahajanga ny teny hoe nga préfet zao ianao raha sitraponao re ten'Andriamanitra ianao andana midina manao ankety eny amin'ny fokotany fa midy eo daholo ane le anina tsy nietsika mihitsy izy satria hoe tonga ministra ny teny azy de maninona nefa rehefa veola zareo miady hoe zay mahay amin'io mahay anao ko zany ny ataonao za ve ny atao hoe fahaizana mba mila mijoro kosa fa raha tsy zany de zay ho tonga ao zany de isolo toerana fotsiny miady le olona hoe tsy maintsy mba ny zahay nianatra ny fitantanana raha-pirenena no ao anatin'le toerana nefa isaky zay mandeha de manahirana foana le chef district sy préfet tsy izy menakavy fa ny akapobeany de eto Antananarivo anao lehibe apokotany tena tonga de mandoalika zay raha zay ny chef district de hoaizitsika am'zany de tsy mifidy ny olona peraka ny trano ny olona aloha ny milalao karatra zay indrindra ho anareo tanora ny tanora somary hoe tsy de liana loatra tamin'izay fotoana izay noho ny hoe zavatra fifidianana maloto efa nisy teto amintsika de miraviravy tanana ireo tanora ahoana ny fomba hoe ahafahana manentana azy ireo sy hoe manala ireo tanora ihany koa tsy ho voavidy safidy ao anatin'izay ho anay tanora tsy sarotra ane zay mila sensibilisation fotsiny par fokotany par district par commune zay zavatra zay satria raha tenako manoka zao mipetraka any Atsimondrano
ary za manokana de fantatry ny olona akabeazan'ny olona ao amin'ny commune misy ahy satria za le samy teny ary tsy mitsahatra amin'ny teny am'ireo filopokotany rehetra ireo tsy matahotra amin'ny teny ihany koa ny zavatra ataon'ny maire ao aminay ao tamin'ny fifidianana farany teo de napetraka mihitsy hoe entano ho an'ny olona zay manodidina entano mihitsy na ny mpanampy antranonao ary mpanampy antrano andeha hifidy tereo mihitsy zareo hoe ndana mifidy aloha zany na tsy miasa fifidianana androany mandehana mifidy ary izay zavatra zay tena vitan'ny olona tsirairay any zany manomboka ny fanentanana ny olona andeha hifidy zay tena hoe tsy mila tambazanao zany tsy mila tambazanao vary na t-shirt zany maro zareo reo tena miteny zay tonga ao antranoko ao atramina mpivarotranana miteny zay anery madama ozy izy tonga avan'zareo ny alina alohan'ny fifidianana anaterany vary amin'ny gony ahoana ozy izy ny tsy andraisanay any satria zahay tsy mihinana ozy eny ary raiso le izy fa izay olona tena tokony hipetraka eo fidina izay tena safidinareo sy izay tena olona ampandroso firenena ho fidiana eto tamin'izay iny fifidianana mera iny sako ny teny an'le ary asa ianao madame le mera raha mahita n'ity fandarany ity fa za de tsy nitsahatra ny teny anao ary tsy nitsahatra ny teny foana zavatra tsy mety hoe zao tsy mety nanao fifidianana ianao tamin'izay nentinao tany daholo ny mpiasan'ny commune izay tsy tokony anao an'ilay propagandy noroako mihitsy ianao teo amin'ny lalana makany amin'ny villa misy anay zay nasaiko nyverina ary nyverina tosifitsy ianao satria tsy mety zany hoe ireo olona ao anatin'ny commune misy anao reo staffinao reo mihitsy noentinao manao propagandy zay anambatambazana ny olona sy hividy an'ilay safidy de tsy mety zany zavatra zany mila tokony hialana de mila tokony hialantsika koa le fizarana vary t-shirt fangalana karapanondro amin'ny olona tsirairay hoe tsy mahazo tsy averinay ny karapifidianana anao raha tsy tonga mifidy ianao mifidy an'ity olona ity tena hialana tompoko ary reo sefokotany reo tsy mitsahatra amin'ny teny mihitsy matahotra ny arahany any aminay manokana aloha de matahotra satria zaho lay tsy matahotra amin'ny teny tsy matahotra amin'ny teny satria ho an'ny vahoaka le zavatra io fa tsy ho anazy manokana ho an'ny vahoaka fitondrana ny firenena fa tsy ho an'zareo manokana tsy mitombotsoanao manokana no hitondrana an'ilay firenena eto amintsika kely fotsiny atao mihitsy ampiakarana ny taux de participation satria samy mahitsy zao tsisy olona mifidy fa tonga 500 isan-jato any ny anahy zao sahako miteny fa tany aminay tamin'ny fifidianana iny tena betsaka no nifidy tany amin'ny faritra Tsimondrano iny ary betsaka ary tsy lany teo itsony ilay candidat izay mbola nisisika ho lany eo satria nanentany zay efa 12 taona izy nitondra teo isaky ny fitondrana izy de mivadika palitao ny taniko ny olona hoe mbola ianareo ve mbola manaiky tsisy ninina nampandrosoany olona io teto fa ny taniko ny olona hifidy de nifidy misy koa ny fifidianana aloha ny PDB ny tokony hatsaraina foana fa io nefa ny tokony fantatry ny olona koa fa rehefa eo amin'ny fifidianana ny tsy mahomby no ratsy safidy de fa miomana zay iaina fiainana ratsiratsy mandritry ny 5 taona eo manko ny tsy azo ny olona matetika hoe le safidy ataoko ty ka misy fiatraika amin'ny vantana any amin'ilay anaty vilany everiny hoe tsy misy fiatraikany le izy menimenina izy rehefa aveo hoe fa maninona zay no ampandoavina vola amin'ny fampianarany zanakinay no naratsiana daholo ny fampianarana iny amin'ny sekolim-panjakana ray manontolo ka le olona ny fidinao tsy nametraka n'ilay fampianarana amin'ny sekolim-panjakana ho lara-pahamena hoe tena tsy adoavim-bola maninona ny zanakay mianatra ny université ratsy be sy ny tariny ka le olona ny fidinao tsy fantany akory zany université zany de ahoana moa ny anatsarany an'le resaka hoe ahoana ny fiainana université de tsy mazava ho azy tena le fifidianana ako mivantana amin'ny fiainany tsirairay avy eo amina firenena de tokony ho fantatry ny olona zay ary isan'ny tena singa fototra tokony ho ataotsika mazava ho azy ny fifidianana an'le be ny fokotany satria eo ny akaiky indrindra
isan'ny mba zavatra andeha taoko hoe indrindrandrindra aloha tamin'ny tanàn-dehibe fa ny any ambanivohitra efa fantatra tamin'ny andron'ny tompokila Ngaratsiraka fifidianana lehibe ny Fokotany tena malaza lavitra no fifidianana filoham-pirenena fa tena miato be mihitsy amin'ny hoe tena izay amin'ny MFM, zay amin'ny KKFM, zay amin'ny Arema, zay amin'izao tena hitanao mihitsy le olona zany hoe mafy le mitety tokantrano mihitsy ny olona hoe tiany satria fantatry ny olona hoe mety misy akony amin'ny fiainana eto amin'ny Fokotany ty le fifidianana lehibe ny Fokotany ty de reny hitany hoe isan'ny zavatra anankiray tokony ho atsaraina mba lesona mety tsara teo am'teo nabiako kely fotsiny an'izay zavatra izay ho an'ny mpitondra zany de ny zavatra tadiavin'ny vahoaka de le fahatokiny apetrao amin'ny vahoaka mihitsy nylay fahatokiny anao mba hoe ianao tena anao fifidianana madio mangarahara izay tsy misy osika de hitanao fa ho avy daholo vahoaka hifidy ary tsy voafetra araka ny tenen'ny taletato hoe mety hotohanana indray ary hoe ok zay fa be loatra tapitra ny fotoanantsika omentsika ray minitra avy izy telo mianadahy marana n'izao fandarana izao atomboka amin'Andriamatory Ivirakotovao. Fanavaozana no de tavintsika de anatin'ny fanavaozana tsy hoe arodana kory sanatria zany Madagasikara fa misy zavatra renina zany ny atao hoe fanavaozana mety misy zavatra any amin'ny fotony mihitsy ny fanavaozana misy zavatra mety efa azontsika atsaraina amin'ny zavatra zay atao de zany ny anisan'ny mahamay mihitsy ny andanana akaingana amin'ny fitsirihana ny zavatra tsy nety tao ka afahana mametraka tsara zany ahitany olona hoe zao tsy nety tao tokoa ny ireo olona fa tsy hoe tsy fitiavana an'le izy na tonga ny firenentsika ohatry zao de ozy hoe samy mba tia tanindrazana za mino zany miala amin'ilay zay ny ielako hoe mba samy tiany ty Madagasikara ty daholo de alao andeha mazava tsara azasiana sakana mihitsy ary azasiana tombosiala ny tokony ny fitsirihana n'izay zavatra mety ho tsara mety ho ratsy tao fananganantsika an'le fanavaozana tsara io ka reo olona zay sendran'izay zany any amin'ny toeram-piasany hoe misy fijerevana fitsirihany asany ataony fomba mampanao zany satria zavatra tsy anao io fa ny firenena io tsy tokony atahotra be fahatany an'izany manahirana manelingela maha olona anao atsony ianao zavatra efa tsy netretinao atao atsony ny avoakan'ny olona fa raha ohatra kosa moa misy ny tsy mety nataonao de zay ny ohatra lehibe hoany fa raha ity hoe anaonao akôro politika isika anavaozana an'izany rehetrarehetra zany de atsoroko le terme hoe fanavaozana raha vao akôro politika fotsiny de eny ary olona fa de zay zao no mitondra fa mipetrapetrahana aloha zay kosa aloha tena famadihana tolony zay amiko fa alao andeha ataoko hoe ny famotim-pitorany investigation mandeha mba horaisin'le olona hoe aro anazy iny satria ny fiainany itoy fa manahirana amin'ny fiarahamonina nela vavy mitondra ianao de tondron'ny olona molotra fotsiny sisa ianao hoe menatr'olona ianao na hoe eny amin'ny arabe ary hoe reny le olona ohatry zao ka raha fa mandeha le teo zay manahirana satria anatin'ny telo volana dia jorotra rehetrarehetra ianao ary zay de ozy hoe metsiketsenareo amin'ny fifidianana manaraka fa fifidianana madio zay de nisany joro am'zany ka am'izay fotoan'izay mba hita hoe tena zay sitrapony vahoaka fa raha hoe ny andeha hikatsana fotsiny am'izao etsika ataon'ny firenena zao amiko zany tena tsy fitiava-tanindrazana zany manareo tanora ny anay tanora moa zany de efa velabirariko teo foana ihany zay mitodika manokana any amin'ny ministry ny fanavaozana i maître Yantra de ny zavatra takinay de zay hoe concertation nationale zay miaingy amin'ny vahoaka ary miaingy amin'ny tanora atao ampahabe maso miaraka amin'ny mpanao gazety satria ny tanjonay de anarina firenena hiaro ny vahoaka amin'ny tsirariny sy ny kolikoly hanatsara ny fiainan'ny tanora sy ny vehivavy indrindrindrindra ary apiroborobo ny firaisankina sy ny fandrosoana maharitra eto Madagasikara zay Andriamatoa Niaina ny fanavaozana tena andrandraina sy antenaina efa saika hoe very fanahy mbola velona amin'ny malagasy araky ny tenin'ny président Rivo teo hoe vitsy sisa ny tena samy teny sy mitsikera dia aoka mba tsy andraraka ilombiandoha ilay olona zay ny ataoko hoe raha ty amin'ny tsika malagasy izy de hoe natosiky ny vitana raha ohatra hoe any amin'ny fivavahana amin'ny maha kristiana izy de hoe nome
notahian'Andriamanitra hitondra n'ilay firenena mba tsy hanaraka andraraka ilombian-doha ary io fanavaozana io a dia fanavaozana fomba fiasa fanavaozana fomba fiasa hampandraisana anjarany rehetra ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny fifampiarana fa tsy hoe ao anatin'ny tontolo a fanapaha-kevitra irery zay mety possible mety mahazatra satria tsika zao hoe to manoloana ny tafika zay ny fomba fiainan'ny mahazatra azy tsy any amin'izay fifampiarahana zay loatra tsy any amin'izay fahafahana maka hevitra zay loatra fa izay nefa ny tena ilaina dia ny ahafahana manatsara ny fanavaozan'io a dia ny fitondrana haingana an'ilay fikaonan-doha pirenena iarahan'ny daholobe raha misy zavatra tsy vitantsika tao anatin'ny 5 taona tsy hoe tonga eo nareo afaka ray volana dia hoe iova be io zavatra io ka hoe ty aloha zany lara-pahamena dia mahamaika anay nanao an'izao dia mahamaika anao nanao an'izao ny maika indrindra aloha dia le fampiresahana sy le fikaonan-doha lara-pahamehana voalohany io raha ny fiderin'ny firaisamonimpirenena azy fa tsy hoe tenitsika ka le rano angenina tonga lelo io rano io fantatranay fa tsy voavaolana ao anatin'ny 2 volana io fantatranay fa ny jiro eo tsy voavaolana ao anatin'ny 2 volana fa ny fomba fiasa azo vahana ao anatin'ny 2 volana azo apetraka ao anatin'ny 2 volana ny fomba fiasa tena hitatahana tsara n'ity firenena ity dia mila manao dingana an'izay fampiresahana izay a antsoavy moa le izy amin'izao fotoana izao a mba ahafahana miroso amin'izay aingana kokoa eny ary tompoky lasy tompokivavy izay no mamarina ny adevitrisika tamin'ity androany ity hisaorana anareo nanaiky ny vahiny sy nareo hevitra tato anatin'izao fandaharana manokana izao hisaorana ihany koa isika ny tokantrano naharitra ny ano izany hatra amin'ny farany felomatoko